de temps la way kati lava le tiawa Zao de temps la way kati lava le tiawa Anisany nanamarika ny tendance-ny Andriamatofiloha mikasika ny raharahany kompania mpitanterana Air Madagascar. Maro moa zany milaza ankehitriny fa hoe vononakolaka ity kompania mpitanterana ity amin'izao efa misy ny hoe fanenana ny sidina anatiny ny sidina makany Azia miahy ihany mpandrara amin'izay sehatra izay aiza ho aiza ny plan de redressement mikasika an'izay zava-misy zay amin'izao fotoana izao aiza ho aiza tena samy miahy ihany io tsika tena samy miahy ihany io za dia tsy afeniko anao fa mahafiloam-pirenena betsaka ny teneniko tamin'io ary tena malahelo ahako mieritreritra an'ilay izy ary ny teny tamin'izany fotoana zany tandremo ange tandremo fa somandrora amin'ny tsy lany ianareo izay lendresantsika teo hoe manao grève io andray ohatra anankiray fotsiny tsy mbola nisy kompaniera zao tontolo zao kompania mpitaterana anabakaba ka hoe anao grève raha ivolana ohatrantsika zany voana nomboko dia efa nyteny raha tsy vitanareo ny mifanaraka amin'io mifandefitra mifanaraka ao anatin'ny roa mifitopolora dia hanahirana no avy ny kompania fa ngamo filoam-pirenena na olo-kafa no nahatonga alizy ohatran'izany tsy ny olona ny velana nke no grève fa ny olona ao anatiny ary le izy ny tena zavatra loza dia zao le olona ao anatiny ihany no milaza hoe aza mandeha amin'io kompania Air Madagascar io fa tsy tomombo anatsony ny fiantohana ny resaka sécurité tandremo fa ohatran'izao tandremo fa ohatran'izao nohon'izay miverina isidina le kompania tsy mandeha tsony le olona satria nahoana tafajanona ao anatin'ny lohan'ny olona le teny nataonao rehefa niverimberina nkeo zavatra io mipiasa nke no nitatana an'le izy tao ny zavatra voalohany nataony dia hoe ampio zay fitondram-panjakana dio zay hoe fanindry fa ka tsisy lalana hafa azo natao zay vonona efa natao foana nge zany hatramin'izay fitondram-panjakana zay no nasary-piaro fitondram-panjakana hoe manampy any kompania Air Madagascar satria misy fiatraikany amin'ny sehatra maro samihafa io mba tsy resahana akory arany hoe misy fiatraikany amin'ny fiandrianam-pirenena sy ny ampom-pirenena ny fananana zany kompania nationale zany fa zay aloha le izy samy miaraka mitady mivahaolana fa zao nge manahirany rehefa tsy mahavita ianao amin'ny fiainana dia tadio fa misy foana ny tonga ao tsy ampidirina akory ny olona tonga fa tonga izy zao tsy ampy ny sidina mandeha manerina Madagasikara dia ahoana dia avela eo zany dia tsy tady vahaolana zany tsika ianao moa nanohy fanazavana teo fa saika apetrako mikasika le hoe inona ny tena lalana hoentina zany zao anarenana ny Airmady manoloana ihany koa ny fifaninanana amin'izao fotoana izao ny misy foto-kevitra maromaro angamba ny tsara apetraka anatin'le izy foto-kevitra voalohany aloha dia ny hoe ny kompania Air Madagascar dia tsy mivelona ho an'ny tenany irery fa ny kompania mpitaterana ohatran'ireny dia fanoitra anankiray mitondra ho an'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena mitondra mpizahatany izy dia mampandroso ny fizahantany eto amintsika zany ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia tsy ampy na tamin'ny fotoana isan'ny Air Madagascar tsy ampy hitaterana ny olona rehetra teo aty Madagasikara sy tsy ampy hanatanterahana ny vina zay napetrakantsika amin'ny fampandrosoana ny lafiny fizahantany ny fitaterana avy amin'ny kompania Air Madagascar dikan'izany dia tsy maintsy sokafana ny fitaterana anabakabaka efa nisokatra izy io hatramin'izay misy ange kompania italiana tonga dia mandeha makany Nosbe misy ny kompania avao la Réunion ny kompania mauritiana zay mandeha makety ny kompania avy any Afrique du Sud tsy maintsy sokafana io tsy afaka miala amin'izany fanatotoloana zany tsika fa zany amin'ny toromarika hoe farafaratsiny kosa ny ato anatiny zany hoe dia ataoko hoe le vol intérieur le réseau intérieur dia tokony Air Madagascar no ho tompo marika amin'izany no tokony voalohany ao anatin'izany mba tsy ilazana hoe aleo mba ho azy rery le izy raha zakany raha ny sitrapo Andriamatofiloha dia hivalapatra eo amin'izay tontolon'ny Air Madagascar zay betsaka ny fanontaniana manodidina an'izay fa
misy ihany koa miandry nyity fantaniny ity resaka politika avy hatrany tiako antaniny eto ny fifidianana sénatorialy teo vita izy iny ny valim-pifidianana tonga dia ahitsy ny fanontaniako Andriamatofiloha maro no miteny fa mangalatra ny antoko HVM atao anatin'ny valim-pifidianana iny. Ny tena marina angamba dia tsy hoe maro satria raha ny tena marina dia mpanao politika no miteny an'izany fa misaotranao aloha amin'ilay fanontaniana satria aloha ny vahoaka mba hafantatra zao nge raiso zao le fifidianana teo miainga avy any amin'ny communal mihitsy tika any amin'ny communal ndretraretra dia nandray anjara mivoaka malagasy rehetra dia nandray anjara tokony tany samy nanetana daholo ndretraretra samy nanetana nge samy nanao dia nahita vokatra le izy zao ny anjaran'ny antoko zao ny anjaran'ny antoko zao tao anatin'le izy efa mipetraka sady zany lay lanjan'ny antoko tsiraray avy taorany an'iny fifidianana be ny tanàna iny ihany no mitondra makaty amin'ny fifidianana loholona na sénateur zao zavatra mba mahavarina za aloha dia mba eny tsy malahelo tsony fandraindray ny tena mametraka fanontaniana hoe zany mihitsy ve ny toe-tsaina manao politika eto Madagasikara misy amin'ireo mpanao politika dia milaza hoe mangalatra reo ny lany ireo no ohatran'izao ka le tokony mitarika nge izy manana ny maronisa tamin'ireo mpifidy vaventy satria ty mpifidy vaventy andray ohatra anankiray amintsika zao raisiko ny any ataoko hoe ny province ny Toliara ohatra fito zany ny loholona fidiana sénateur fidiana tao misy any amin'ny 2 mahery kely ihany reo mpifidy lehibe zany ao anatin'izy zany hoe ny maire sy ny les conseillers zany hoe raha zaraina amin'le fito zany dia tokony ahazo vato any amin'ny 500 eo zany boriboriko le izy ny antoko anankiray na ny lisitra anankiray zay vao mahazo toerana anankiray na laolona izy 500 nisy 30 ny lisitra tany Toliara dia ilaza aminareo fa le lisitra anankiray telo ny anazy le anankiray 9 ny anazy ny anankiray 7 ny anazy dia mieritreritra ve nareo le sasany 520 dia mieritreritra ve nareo fa ireny dia azo toerana anankiray nefa 500 voazo ny tokony nataony dia zao nivondrona izy raha ohatra ka na hifanaraka tany nefa za milaza aminareo fa na nivondrona raha reo le hoe 7-20 sotrana zany mbola tsy nahazo le 500 izy dia izy zany no akan'le vato 500 aty amin'le manana vato lehibe aty amin'le atoko manana le vato lehibe anakan'izany ve le atoko manana vato lehibe io samy mba miariny anazy ka raha miteny ianao hoe nangalatra reo zao reo efa nazava nge le lanjan'le antoko politika vao vita ny communal ianao meraray no nananao conseiller telo efatra no nananao dia mieritreritra ianao dia voizinao amin'ny any amanjery voizinao amin'ny etsy fa hoe misy mangalatra ny atsy ino tokony nanao ny ezaka nanomboka tany amin'ny communal ino tokony vondrony araka tamin'ny hafa tamin'ilay izy fa le vahoaka malagasy dia fa hanandalitra fotsiny zao io nataoko hoe mila fahadiova-tsaina le izy mila ny antsona farafaratsiny le antsona amin'ny teo frantsay hoe mila honnêteté intellectuelle le izy tokony mba mijery tena aloha fa tsy ny hafa ny tenenina hoe tsy mety nefa ianao fantatro zao fa ninninona ataonao tsy ho tafavoaka ianao ny andray fanontaniana petraka aminao Andriamatofiloha efa navoaka ny ACC teo moa ny voaka-pifidianana ho an'ny lolo Madagasikara fa ny any mikasika an'ireo sénateur iraiky amin'ny 20 no iantefany ny fanontaniana anjaran'ny filoha io zany inona no fototra ny endrinao azy ireo dia mbola ho HVM ihany ve zany no ireo iraiky amin'ny 20 ireo Andriamatofiloha ny sénateur aloha dia sénateur Madagasikara fa tsy sénateur ny HVM ao anatin'le zay ny anarany zany hoe niza loholona dia tokony atsapa verina ihany amin'le resantsika tamin'ny voalohany tokony atsapa izy amin'ny olom-boafidy azy fa dia miasa ho an'ny vahoaka izy zany hoe miasa ho an'ny Madagasikara izy rehefa sénateur Madagasikara ka
tsy misy mihitsy ao hoe sénateurany ny HVM, sénateurany antoko zao na antoko zao, fa le andraikiny dia ny andraikitra na sénateur mitovy daholo le izy. Ka raha maro anisa moa ny HVM, satria zay zao nivokatra tam'le farany teo tamin'ny HCC teo. Inona moa no ataonao? Inao ve dia teny amin'ny HVM indray teny ndray ve ny filoham-pirenena hoe maro anisinareo ry zareo ka miala daholo nareo fa atoloha rendrianina indray le izy. Fa le teninao zany hoe misy anjara zay voatondro ny lalam-panorenana fa ho tendreny ny filoham-pirenena, filohan'ny repoblika. Io zany dia mazava ho azy fa misy fepetra aloha efa lazaina, tsy maintsy mihoatra ny 9 taona, dia ny andraikitry ny sénateur nge dia zao hoe izy no solotena ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana sy solotena n'ireo vondrona ara-ekonomika sy ara-tsosialy ary ara-kultoraly. Zay no andraikitra izy ireo. Ka olona manatrika efa amin'izany zany, nefa olona tokony anana finiavana ity tanindrazana, anana finiavana ihany koa mba hifanometana ao anatin'izay fiaraha-miasa ao amin'io rafitra anankiray eo amin'ny parlemanta io. Veriky fa zay ny tena zava-dehibe. Rehefa miteny hoe maro anisa Andriamatoa Filoha tany azo adika ihany hoe tsy azo adika ihany fa mety azo ny olona adika na zay te andika izany hoe manjaka tokana ny HVM ao anatin'izay tontolon'ny fitantanan'ny firenena zay dia te hanontany koa eto hoe mety ho tonga hatrany amin'ny fandravanany antenimera-pirenena ve raha misy zay fanjakana tokana. Valiko aloha le hoe manjaka tokana izy ange tsy nifidy ny anjaka e. Ino ataoko teo hoe miverena kely ao aoriana, mianga tany amin'ny communal io ary tany amin'ny communal ny vahoaka no nifidy, zany hoe nofidiny ny vahoaka tany fotony reo fa tsy te hanendry tena akory reo, foto-kevitra tena ngeza be mihitsy zany, ohatra mifidy filohan'ny repoblika, ohatra mifidy député ihany io zavatra io, mianga tany amin'ny fotony izy. Dia rehefa natao ny fifidianana dia nandresy ny atoko HVM zany amin'ny salanisa ananana, tao koa ny atoko hafa amin'ireo salanisa zay ananan'ireo. Rehefa nandeha daholo ny fifidianana maro samihafa dia zay ny vokatra zany rehetrarehetra zany. Everiko fa misy kosa tokony hajaina zay safidy niainga avy tany amin'ny vahoaka zay dia mipetraka taty amin'ireo mpifidy lehibe ireo. Zao dia tao la hoe katy lava le tiawa, zao dia tao la hoe katy lava le tiawa.